zay nanay fanahy masina dia tonga fahazavana. Io zao ny fanahy masina maneho amintsika io fanahy masina mahatonga antsika ho hita io avero. Io fanahy masina mahatonga anao ho hita io dia afo. Ao aminao misy afo. Ao aminao misy afo. Ny mahafahazavana ny fahazavana dia afo. Dia zao ao aminao misy fahasoavam-panahy. Ny sasany fahasoavam-panahy fahendrena, ny fahasoavam-panahy ny zava-panahy ao sasany fitiavana tena mibahana be, ny sasany fiadanam-po. Fa manontany ianao inona le fiadanam-po, inona le fahendrena, inona le fifaliana, inona le alelem-panahy reny, reny atsaram-panahy reny, afo reny. Afo reny. Eto. Ka reny afo reny tsy hiobonao tsony fa Andriamanitra anio teny ho aseho enao. Ka na mino ianao na tsy mino aseho enao. Anao zivitra be oatra nijerena maminana reny hoe zaho mbola zaza izy Andriamanitra aseho enao. Tamin'ny testamenta taloha olona tsirotsinona no naseho. Olona tsirotsinona no naseho. Fa amin'ny testamenta vaovao ny olona rehetra mandray ny fanahy masina dia aseho. Zao tenenao, zao tenenao aminao ho aseho enao. Oviny ianao ho aseho. Manomboka izao ary amin'ny 2024 ity ho aseho enao. Ho apetraka amin'ny toerana tsy mieritreretinao enao. Mitonga ny lalana mbola tsy mieritreretinao enao. Hiresaka amina olona tsy fantatrao enao. Misy varavarana hisokatra eo aminao. Fa satria nahoana ny fanahy masina aminao sy mitazona anao hiditra ny anato any ambany fandriana, fa mitondra anao miseho, mampiseho anao amin'izao tontolo izao. Tsy ho lasa mazava izao tontolo izao raha ohatra ka ianao fahazavana miafina. Tsy ho lasa fahazavana. Jehova, inona ny tsy manjery ao anaty Baiboly? Yahvé. Inona ny antsoina azy? Ny antsoina azy ao anatin'ny Baiboly mety manana anarana bebe ianao: Jehova Jireh, Jehova Shama, Jehova Shalom, Jehova Rafa. Jehova tsy haiko izay fomba hiantsoinao azy. Fa zao dia misy antsoina azy anankiray. Iny tsara le fiantsoina azy Jakoba toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo. Jakoba toko voalohany andiny fafito ambin'ny folo. Zao le antsoina azy ray ny fahazavana. Izy tsara hoe ny antsoina n'Andriamanitra ray ny fahazavana. Izy tsara hoe ny antsoina azy ray ny fahazavana. Izy no ray ny fahazavana. Ianao zanak'Andriamanitra, noho izany ianao ny ray no atao hoe ray ny fahazavana. Ianao fahazavana. Jereo misy ampola be lehibe reny tao ambony lohako ato misy LED. Io ampola io, ny ampola no miteraka an'le fahazavana. Dia ny ray zany toa an'le hoe le ampola, fa ianao le fahazavana mitsilo avy eo anatiny. Ny ray ampola zay nanataoko azy azonareo, fa ianao le fahazavana avy eo amin'ny ray miparitaka. Ka ny ray nanapa-kevitra fa satria izy no ray ny fahazavana dia ianao tsy maintsy miparitaka hanazava. Io ray ny fahazavana io tsara tato tsara. Jehova dia ray ny fahazavana. Jehova nilazana izy anatin'ny Baiboly Deutéronome toko 5:5 na ny Hébreu toko 4:5 zao afo mandevona izy. Tsy vitany hoe ray ny fahazavana izy fa afo mandevona. Afo mandevona. Dia rehefa tonga Jesosy tena amin'izao tontolo izao dia zao miteny zany fahazavana izao tontolo izao. Dia tamin'izay Jesosy miteny zaho zay tsy toetra eto aminareo mandrakariva fa zaho tsy maintsy andeha. Zaho tsy maintsy andeha.
fa zao ny faniriako anympiafo aho tena faniriany Jesosy tena ngezany be dia anipy afo ary ahita afo mirehitsy miatongavany teto tany amonjy fa zao koa anipy afo dia tsy izy reo ny fahazavana tonga eto tany fa ianao koa lasa fahazavana ary raha lasa fahazavana ianao dia lasa afo koa zany ianao ary raha lasa afo ianao dia ianao koa zany mandrehitra ary ianao tsy azo afena manontany ianao oviana ary ianao tonga afo oviana ianao no tonga afo tonga eo kaikinao oviana ianao tonga afo oviana ianao tonga afo anao inona motsiketo zao manao inona motsiketo manao alam-bato tsy atony miatongavatsiketo manao alam-bato ary afatra ho anao ty enoy enao tonga afo eny tsara miteny Johana Mpanabatisa miteny fa ilay ho avy ao ariko mahery kono zany izy nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina sy ny afo iza zany manome afonao Jesosy ary zao tonga iny ianao rehefa napitainy nanao batisa anao izy tamin'ny fanahy masina sy ny afo lasa afo ianao avelo lasa afo ianao hatramin'ny nanaovana batisa amin'ny fanahy masina ianao dia lasa afo ianao noho izany rehefa lasa afo ianao dia tsy azo koboniny eno ke fitenenany Jeremia mpaminany azy Jeremia mpaminany afo zao ny anaovana azy indro mitenika ataoko toy ny afo eo am-bavanao ary ty vahoaka ity mikitay azo ka ho levony zany afo zany zay mino n'Andriamanitra ny vavany dia mivoaka zay nanaiky zay natao batisa tamin'ny fanahy masina ny teny ao ambavany lasa afo ka hoana zany fomba anehoan'Andriamanitra anao tsy ho azo koboniny ny vavanao afo mirehitra ianao tonga ny antenana ianao mirehitra ny teninao tonga ao fianakaviana anao mirehitra miteny miresaka amin'ny fianakaviana ianao gaga ny olona ahoana zany zavatra tenenao zany tsy azo mieritrery rehefa afo mivoaka ny vavanao gaga ny olona tonga Jesosy avy tonga Jesosy teo amin'ny tanàna teo sisy ny olona aritaizany ny olona teo amin'ny tanàna aritaizany naza olona etiana zany fahaizana be zany tsy fantany fa afo Jesosy voan'olona afo ary rehefa amin'izao fotoana zao tena teniko tsara ianao zany lasa afo no batisa andraisinao dia afo ianao voameko zany manamafy fa tsy azo hokoboniny ianao tsy azo koboniny ianao mirehitra ianao manompo zao teneko apatsy alivoko anao zany mba tsy fantatrao fa ianao hatramin'ny nanekenao an' Jesosy ny tomponao sy mpamonjy ianao nanaiky azy ianao za miteny ianao nanomboka teo afo ianao ny kristianina tompo dia afo mandrehitra ao amin'ny toerana misy azy rehetrarehetra izy ary rehefa afo izy tonga ao am-piasana ianao ny ao am-piasana anao anaiky ianao satria afo mirehitra ianao ao am-pianarana ianao manaiky ny ao am-pianarana satria afo mirehitra ianao ao amin'ny fianakaviana miresaka ianao manaiky ny ao satria afo mirehitra ianao afo mirehitra fandaranao zao zavatra mitsanga rehefa aloko zao rehefa miaraka tamin'ny voakan'i Israely Andriamanitra dia ahoana ny fisehoan'Andriamanitra aminy eo ambony lohany andry afo za miteninao ianao afo fa lay ray ny fahazavana andry afo ambonitsika foana andry afo ambonitsika foana ny ray ny fahazavana tokoa tiako penao dia mbola tenenina zao ihany te sady efa andry afo ambony lohako izy
izy za tonga afo ary ny zavatra mivoaka ny vavako afo dia ho ihany keo ny manitra ny teny za hoy lay raiko zay afo ho manda afo manodidina izy afo ambololohako za lasa mirehitra afo izy lasa fiarovana manda afo manodidina ary tsy vitan'izay fa zao ny raiko ny fifandraisako aminy dia fifandraisana amin'ny lalana afo isanao inona dolo re ty afo ty marina maty ny fifandraisako amin'ny raiko dia afo ataoko zavatra azonao ty inona ny onjapeo ohatra misy telefony mety dia misy réseau eo iny réseau io tsy azonao anetretra fa karazana afo rehefa tsisy réseau tapaka zany ny afo eto ny zavatra anakaiza be ny raiko afo manao manda afo manodidina ary hatramin'ny nanaovana batisa fa nanokasany Jesosy afo dia za koa tonga afo zanaky ny afo ary ny fifandraisan'ny afo amin'ny afo dia ino afo dia hoy ny zavatra mitsanga azakaga amizay rehefa miteny elepa aminany hoe mpanjaka aminao tonga varobofoana dia toerana amin'nyroapolo rehefa zany iantso ny anaran'Andriamanitra reo nareo mantsy mimpaminany bala za kosa iantso ny anaran'ny tompo ka izay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia izay no Andriamanitra zay Andriamanitra mamaly amin'ny afo dia izay no Andriamanitra ino tsara namaly ny elempaminany tamin'ny afo Andriamanitra sa tsy namaly tseno tsara namaly ny elempaminany tamin'ny afo ny ray sa tsy namaly fa nahoana ny ray namaly azy tamin'ny afo satria mirehitra koa elempaminazy noho izany mivavaka ny olona rehetrarehetra ianao tonga eto hivavaka io amaly anao ny alalan'ny afo Andriamanitra eny tompoko ny mpivavaka marina dia amin'ny alalan'ny afo mamalin'Andriamanitra azy afo mirehitra no tsy maintsy midina eo afo mirehitra no tsy maintsy midina eo karaha ny teny amizay Jesu Kristy any Mateo 5:24 ianareo fahazavany sy tontolo zao ary tsy azo ofenina dikan'izany isaky mivavaka ianao isy afo mirehitra isaky mivavaka ianao dia amaly ianao amin'ny alalan'ny afonan'Andriamanitra ao matahora ny fahavaloko matahora ny fahavalonao fa afo mirehitra ny fahalom-bavaka ao afo mirehitra ny fahalom-bavaka orita fanandrakana anao eny tenenan'i Jesosy ianareo fahazavana tsy azonareo jerenareo zao tsy azonareo mitsy hoe za nasandotra Andriamanitra ho afo ho fahazavana fa iza moa ianao no asandotra Andriamanitra ho lasa afo fantanao hoe dikan'izany mivavaka ataonao afo ary valin'Andriamanitra foana mivavaka ataonao isan'andro ianao manompo zao afo mirehitra ny eo amin'ny vavanao zay miainanao mololo maina kitay maina afo mirehitra tsy azo afenina satria tena mikonao tsy azo afenina tsy raha ohatra moa adalàna no ataonao dia tsy afaka koa ny adalàna misy fa ianao tsy ho azo afenina misaotra anao Andriamanitra fa nataonao batisa tamin'ny fanahy masina sy afo dia tonga fahazavana amin'izao tontolo zao hoe Jesosy Kristy amin'izay teny ianareo ny fahazavana izao tontolo zao andositranao miaizina andositranao miala eto ianao anio isy asan'ny afo manokana eo aminao anio iantso afo manokana isika anio ka amin'ny fiainanao misy afo manokana ary zavatra andositra ao amin'ny fiainanao misy aizina ihany ao fiainanao satria anao afo
mila mafantatra ny identitéanao ianao. Raha tsy mafantatra ny identitéanao ianao fa ianao lafo, dia miditra any amin'ny maizina ianao dia mipararehetra ianao. Fa raha fantatrao ny identitéanao hoe afo ianao, ny afo kely indrindra, afokasika arehitra. Azo hoe dia afokasika akasika le izy dia mirehitra afo akasika. Iny afokasika kely vonoina daholo ny zio ato dia mandrehitra afokasika kely ohatr'izay ianao anankiray, tao mankeny anankiray fa maresy ny aizy. Ka na afokasika kely azy ianao, misy aizina mitsoka eo anao, misy aizina mitsoka eo anoloanao. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia afo. Afo ny toetr'iraisanao aminy. Efa miteneko teo zany fitiavana zany rehefa mitenena inona no loko fitiavana? Tsy menamena kozy. Inona no loko fanantenana? Tsy maitsomaitso kozy. Inona no loko faharetana? Inona no loko fandeferana? Inona no lokony ny fahanginana? Inona no lokony fiadanam-po? Inona no lokony fanantenana? Fahazavana. Ka rehefa miasa aminao Andriamanitra ka lasa fahazavana, ao aminao misy karazana fahazavana hafa manokana mihitsy izay tsy fahazavana amin'izao tontolo izao. Ny tsy azonareo tsy hitanareo zany, fa zao teneko anareo, tsika rehetrarehetra misy mirehitra. Ny sasany mitsara mirehim-pitiavana, ny sasany mirehitra fanantenana, ny sasany mirehitra vononana, ny sasany mirehitra fanetretena, ny sasany mirehitra fiadanana, ny sasany mirehitra fandeverana, ny sasany mirehitra etaeta. Afo daholo zany, afo daholo zany. Tompo aiza no metrahana ny afo? Eo amin'ny lalampy, eo amin'ny fanaovantsika. Tsy misy afo apetraka tsony any ambany fandriny. Noho izany ianao zay togeto na tianao na tsy tianao ho aseho ianao. Ary le fananasy le zava-panaonao no iseho. Ave ny zava-panaonao no iseho. Dia taty tio miara-miasa amin'ny ray ny fahazavana, miara-miasa amin'ny ray ny fahazavana. Tsy azo kobonina, tsy azo afenina, fa zay mikobona na may. Anontany koa ianao, ahoana ny fisehony afo teo amin'ny Abrahama? Tonga dia vaniko. Ny fisehony afo teo amin'ny Abrahama foloy, ary izy dia natao hoe rainy mpino. Rainy mpino. Ny fisehony afo teo aminy dia ny foloina. Ahoana hitanareo? Ny fisehony afo teo amin'ny Jakoba piaty. Natao hoe Israely izy, satria piaty mahery Jakoba. Israely. Zay ny fisehony afo teo aminy. Ahoana ny fisehony afo teo Mosesy rahafantanjao? Tena bebe. Tamin'ny alalan'ny fahagagana, tamin'ny alalan'ny fitariana, zany ny fisehony afo teo aminy. Taky avoaka be dia be, misy fahagagana be dia be, ary izy natao hoe sakaiza amin'ny Jehova. Sakaiza. Zany ny fisehony afo teo aminy. Ndrikaky ianao. Ny fisehony afo teo amin'ny Davida, famoronana hira, fidirana. Davida dia namorona zava-maneno, Davida dia naminany, Davida dia mitondra ny vahoakan'i Israely, mpanjakana hery. Zany ny fisehony afo teo aminy. Davida dia nanorona tamin'ny Davida mitsangana miaramilan'ny Israely. Tamin'ny andro Davida mitsangana lasa renivohitry ny Israely, Jerusalema. Davida daholo no nanorona. Ny afo teo aminy no nampiseho azy, ary afo teo aminy nahavitany zavatra be dia ao aminao any misy afo. Na mihinanao na tsy mihina, ao aminao misy afo, ary io afo aminao io mahatonga anao mahatsangana, mahavita zavatra, mahatonga ny fahavaranao mandositra, mahatonga anao ekete, mahatonga anao anana fiadanam-po. Afo rehetra ao aminao zany. Aza tsy mitsoavina le izy. Inona ny afo tao amin'ny Solomon?
fahazavantsaina fahendrena iteta zay karazana fanako zay fahendrena fotsiny sy fahazavantsaina dia ampy nanatona azy daholo zao olona rehetrarehetra sao iaino ny fahendrena ary ny olona rehetrarehetra teo aminy vovany satria ny afo tao aminy dia fahazavantsaina sy fahendrena ny anaran'le afo misara ao aminao misy afo ary misy anarany afo ao aminao io teneny atoaniko misy afo misy anarany io afo atoaniko io anio rehetra kokoa ny afo tsy ho azo afenina ntsony eny tsara fiteny jesosy any jaune mpanao batisy ozy izy jaune ozy izy dia jiro eny tsara jaune ny olona zany mahita jaune mpanao batisy olona mitafy akanjo rameva sy mihinana tately ary valana zay no ahitan'ny olona azy fa andriamanitra mijeny azy inona no hitan'andriamanitra amin'ny jaune mpanao batisy jaune ozy izy dia jirony rehetra sy nazava ka nafinaritra anareo sy nifalianareo vetivety ny fahazavana mitoetra tsara aminao tompoko dia afo mitoetra tsara aminao dia afo tomba ianao ahoana ny fisehoan'ny afo eo aminao mba mahafantatra ve ahoana ny fisehoan'ny afo aminao atsara-panahy ahoana ny fisehoan'ny afo aminao fifaliana ve ahoana ny fisehoan'ny afo aminao famarinana ve ahoana ny frehitry ny afo aminao fanantenana ve ahoana ny frehitry ny afo aminao fa zao mitsy ny tenen'i Jesosy Kristy izay mino azy anao mihoatra noho izy azy fa mirehetra mitsy ny afo ao aminy zao no takin'Andriamanitra aminao hazava eo mason'ny olona ny fononao ny fitiavanao ny fahadiovanao azava-ny olona ny fitoratena ny fitena ny finoana amin'ny fahadiovany ianao iseho zany fa tsy afenina misy olona diso fanafenan-javatra misy olona diso fanafenan-javatra afeniny ny ohatra ny fanantenana eo aminy rehefa miaraka amin'ny dolon'ny olona rehetra manodidina manao tsy mety tsy mety izy manam-panantenana be fa tsy mety tsy samampiseho an'le izy koboninao ny afo misy fotoana ianao manafina an'ilay afo famarinanao aminao satria misy vola manao kolikoly eo amanimasonao misy olona mameaza tenenina ny marina fa meko kiraro dia afeninao le afo ny fahamarinana nisy fotoana ianao nanafina ny afo ny fifaliana misy fotoana ianao nanafina ny afo ny fiadanam-po misy fotoana ianao misy zavatra-dehibe nafeninao oreta biso zany maninona ny afenina misy olona manana tsara-panahy be misy olona manana ohatra ianao tena mivavaka be fa rehefa tonga ny ampiasana ianao afeninao ny afo ny fivavahana afeninao ny afo ny fitiavam-bataka aty ianao mpanjanao ny fiangonana mpanompon'Andriamanitra mpananatra ny olona fa rehefa tonga ho tanàna ianao afeninao le mampananatra anao afeninao le mpanono famarinana anao any tanàna petsara viratsia ianao aty ianao mivavaka mampiseho an'le mahaendy ianao endy fa rehefa eo mason'ny olona aty ianao lasa janga fa zao ny tenan'i Jesosy Kristy aseho ianareo aseho ianao ity alina ity tompo dia alin'ny afo ity alina ity dia alin'ny afo nahoana ny samby tenanao fa alin'ny afo ty ary mivavaka mitsy tsika ihany sy ny afo ray nahoana ny samby tenanao fa alin'ny afo ty satria ao ambony ao
ny ray ny fahazavana amin'ny afobona ny zany an'io amin'ny fiala ity amin'ny fomba vaovao ny rehetan'ny afo amin'ny fiainanao ary izy fahazavana vaovao posaka eo aminao no zany ambaraka fa ity taona ity dia taona amin'ny fahazavana ty taona ity taona amin'ny fahazavana ity alenao irehetra ary tsy sasakananao rehetra am'izay anao tsy anao tsony anakombona an'le fahazavanao aminao tsy anao tsony anao le fahazavana za tsy ampisehoan'le izy zao teneny Jesosy raha menatra ianareo menatra anareo koa raha menatra ny afo napetaka aminao anao dia mifanahy masina ho afo ny fotoana homenitra anao Andriamanitra ndratrian'ny anjelany lanitra dia mitonga eo anao dia anao hoe Jesosy zany ena nasitana tamin'ny anaranao zany ena loka dia voly tamin'ny anaranao fa zao nyteneny Jesosy tsy fantatra ianao melaniko mpanao ratsy lazaina fa mpanao ratsy ny olona manana afo nefa tsy samseho ho afo am'izay ao toerana fantanao tsy mampiseho tsy mampatanjaka n'ity firenena ity ny olona manana afo rehetra manino ny olona mirehetra rehetrarehetra tsy sa ny olona mirehetra rehetrarehetra maty ny kolikoly ny olona mirehetra rehetrarehetra ohatran'ny Samson fa ohatran'ny Saul mpanjaka ny olona mirehetra rehetrarehetra lasa ohatran'ny Solomon mirehetra volony vehivavy arivo ndray mitabatra aminy vonany tsy saty asa misy zavatra efa maty eo aminao misy zavatra efa maty eo aminao misy zavatra efa maty eo aminao fa zaho mitenenao ohatran'ny nahazo ny Samson efa maty le afo tao aminy fa nanenina ihany izy tamin'ny farany mbola azo velomany afo mbola afaka mirehetra ny afo aminao mbola afaka mirehetra mihoatran'ny teo aloha ny afo aminao tena averenindray ny afo averenindray Andriamanitra salafavaroko averenindray Andriamanitra le toetra katana tafiky ny afo ino ny zany tafiky ny afo maninona tsara raha tena tapakevitra ianao anio fanapakevitra fa ty taonareo manotro ty taona ny fahazavana afo ahita afo foana ianao ary andresy foana ny afo aminao mandresy fon'Andriamanitra malenao amin'ny afo hiaranao amin'ny lalana manda afo Andriamanitra mivoaka vavanao afo ary ny tenanao ray manontolo mihitsy ny lasa fahazavana ary afo tsy mety maty any mozole zay koa rehefa maty any morana be fa ny aloha tsy maty ny afo tsy maty zany tsy matory mitsangana ry kakazo mitsangana ny kakazo gorona rea fa zany vita mampatao mitsangana fa irehetrety ny afo amany mitsangana fa irehetrety ny afo amany ary anao anio tena anao vavaky anao oka ny afo Andriamanitra dato raiky ianao ary anao dia afo midinako valio amin'ny afo zao vavako izao maninona tsara valio amin'ny afo zao vavako izao tena midady ianao amin'ny namany Jesu Kristy fa tonga dia osy dada vao tena amin'ny anarany Jesu Kristy osy dada Jesosy tsy tena maniry rehetan'ny afo tenao mangataka amin'ny anarany Jesosy ny afo manomboka misy rehetra misy firehetana hafa mihitsy eo aminao misy firehetana hafa mihitsy aminao zay tsy misy taminao hatramin'izay miaraka amin'ny tianom-bavaky tenao rapitry rehefa avy eo olona mirehetra amin'ny fomba hafa mihitsy ao mifamindraponao rehetra tsy ohatran'ny taloha misy tiavanao rehetra tsy ohatran'ny taloha mivavakao valin'Andriamanitra Fanamasino afafidiny midady aminao vilany hitananao dia teneny tahaka Jehovah Andriamanitra
Jehovah le manso amin'ny anaran'i Jesu Kristy ampidinia meretako ianao afo amin'ny anaran'i Jesu Kristy afo lanitra afo mandemanitra ianao le manitra afo ianao le rainy fahazavana afo mandevina afo mandovo midina ianao le andro afromboloanay amin'izao fotoana izao midina nay atsopazo aminay afo amin'ny anaran'i Jesu Kristy mangetahitany ianao mangetahitany ianao rehetra amin'ny afo fa mbola tsy zao mirehitra ny afo aminao mbola tsy mirehitra ianao fa ny afo efa mirehitra mihetsiketsika be izy ny afo efa mirehitra tsy voatazona mintsona tenana izy ny afo efa mirehitra manona akaikiny izy amin'ny anaran'i Jesu Kristy avy any Nazareta raisy ny afo akoya shabravatseke narabotsy preke botsy nara resha bababababaya sekeresetrotsy tenena fiteny fana ele parepere sakra ecekalanecelelesa ashaneletane sayaona midinana aretiny afgado aretiny afrikoneugado mechekenara sombreceke maya mashe rosababababaya mekemaya sekeresabraci roce babababaya makemaya sekreci haya keresab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 a amargomunone afu atugomunone afu afomuluanao retamnaone afu mazzaro afenao retamnaone afu amin'ny anaran'i Jesu Kristy avy any Nazareta raisy rehetra ny afonao rehetra ny afonao manomboka mandeha fanany anao amin'lohanao manomboka mandeha fanany anao amin'ny tenanao ray manontolo raisy ny afo fa io afo misy loko io afo misy toetrana io afo misy isaky ny afo rehetra aminao fahasoava banaza raisy ny afo aza misalasala de lariny tanana amininanao kombonany tanana sa matahotra afo inareo sanareo mpamono afo rehetra ny afo stafintaranao dedele midina ny afo midinanao dada le manjo rehetra amiko fa eo amin'ny afo zao vavaka atao zao amin'ny anaran'i Jesu Kristy avy any Nazareta za miteny aminao midina ny afo aminao rehetra ny afo aminao